Misaotra an'Andriamanitra indray zany isika fiangonana zay fa tonga manotrina ny fotoam-pivavahana ity misaotra azy isika satria raha programme an'Andriamanitra dia tomina eto isika mba hanompo azy hanome voninahitra azy fa ankoatran'izay ihany koa ny tomina eto isika mba hanehoany fahasoavana lehibe satria zay mitady azy araka volazan'i Jesosy dia hita azy. Amen. Amen. Faharoa dia manolotra ny arahaba ho antsika rehetra fiangonana zay fa tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa ianareo tonga soa mba hiaraka nompon'Andriamanitra eto isika engane ka ao anaty ity fotoam-pivavahana iarantsika manao ity dia samy ahitan'Andriamanitra avokoa isika tsiraray avy. Amen. Dia ny filazana aperako amintsika rehetra dia efa mety any plasika moa zany zao amin'ny akabeany misy elanelany ray metatra foana zany isika mipetraka eny na zanakao ary tokony menao plasy raha fa tsy mety ampifona dia menao plasy ray metatra mba isy elanelany foana zany ny tsika mipetraka dia no zava-misy ankehitriny moa zany zay raha ty koa lalam-panjakana dia mametraka kasibosy zany ny fiangonana ho ana eto moa zany satria hitarika fidiarana zay no mahatonga andre tsy manao zany fa dia manao kasibosy daholo ny tsiraray avy dia rehefa mirava ihany koa fotoam-pivavahana dia anaovana foana kasibosy mandra-patonga any an-trano sy ny sisa zay ny mety zany tompoko hiteka ho an'Andriamanitra antsika rehetra amin'izao fotoana izao raha mbola misy mafina zany dia ataovy ihany Jesosy Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sady zany ve sady zany ve alleluia dia ho an'Andriamanitra ny dera ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ity fotoam-pivavahana ity dia tomintsika mba tena anana finoana sy fatokinan'Andriamanitra ary hitombo ny finoana sy fatokinan'Andriamanitra ary tsy androany ihany fa amin'ity taona raiky amby roapolo amby roa arivo ity dia mila manana zany isika satria miankina amin'izany zavatra ho ataon'Andriamanitra antsika amin'ity taona ity momba an'Andriamanitra moa efa pare izy araka ireny tsodrano natao anareo reny araka ireny teny marobe efa navotsitra mpanompon'Andriamanitra ho anareo reny fa dia isika sisa no andrasana isika no andrasana efa tsofina ny sodina ny olona mpandihy sisa no andrasana ka ataoko fa zava-dehibe raha tena ampiseho etaeta ho an'Andriamanitra sy fahavononana ho an'Andriamanitra isika ary indrindrindrindra mba hitombo finoana sy fatikina an'Andriamanitra hatrany an-trano andeontsika hitsagana dia anao vavaka ametraka n'ity fotoana ity eo an-tanan'ny tompo sady hitsodrano ny fiainantsika rehetra eto mba samy hanompo an'Andriamanitra amin'ny fony manontolo daholo ry tompoandriamanitra eo misaotra anao zahay ary makasitraka anao noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao zay fa maty ho anay teo ambony hazo fijaliana isaorana ny anao fa fitiavana avy aminao no natongan'i Jesosy nanosorona ny ainy teo ambony hazo fijaliana nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana maty teo ambony hazo fijaliana ary ny finoana ian'izany no fototra mahatonga anay raisinao an-tanana amin'ity androandroany ity amin'ity taona raiky amby roapolo amby roa arivo ity ary fotra ihany koa mahatonga ny fiainanay tena anamarinanao an'ireny tsodrano sy reny teny efa navotsitra tamin'ny vahoakanao reny Andriamanitra ary tsy latsaka izany ihany koa ny teninao voasorotra ao anaty baiboly dia ataonao tanteraka aminay amin'ity taona ity ka dia misaotra ry Andriamanitra mame voninahitra anao zahay afafina eto ny raha Jesosy ho fiarovana ho anay ho fiarovana ho anay ho fandresena ho anay ary zay rehetra mety asana divoly tsy avelanay nakely amelanay sakanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sakanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra ry Andriamanitra misaotra anao zahay halleloia amen eo pitsakana antsika no andray ny namantsika mpitarika fidiarana eto dia zao no teloko aminareo ny antodiantsika eto tompoko tonga mba hanompo ny tompo amin'ny endrika maro no hitaomanantsika mba hanompo an'Andriamanitra eto ko raha manentana mpitarika fidiarana ety anoloana dia tena mety aiza mihitsy anao anaraka
tsy hoe zay tianao na zay tiantsika no atao fa zay tian'Andriamanitra miasa amin'ny alalany mpitarika fiderana, miasa amin'ny alalany mpanompony zay mitondra teny'Andriamanitra na ny mpanompony mitondra fanetanana. Isika hiandrandra fahasoavana amin'ity taona ity ary efa vonin'Andriamanitra dia ianao ve no hoe ny tianao no atao, ny sitrako foana ve no atao, tsy mety zany ry havana fa atao ane sitrapon'Andriamanitra ety an-tany takany any an-danitra. Ka dia manentana zany aho resika mpitiafatanana ny mpitarika fotoana aoka lo. Alleluia. Mitiafatanana mafy an Jesosy raha faly ianao tonga eto androany ary ahorakoraka mafy be fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenanay ety amin'ny loana androany afaka manompo an'Andriamanitra eto tsika. Dia miarabanao an-trano anao ihany koa izay manaraka an'izao fandaharana izao mamerina ny arahaba natratra nyity taona vaovao 2024 ity. Te hiteny aminao zany androany hoe eto Jesosy ka raha mino ianao fa eto izy androany dia hiasa aminao eto izy androany. Misy ten'Andriamanitra zay ao anaty baiboly ao amin'ny Hebreo 10:9 hoe fa raha tsy amin'ny finoana ozy dia tsisy azo atao azona sitraka aminy fa misy Andriamanitra ary mpamalisoa izay mazoto mitady azy. Minoko fa raha tonga eto ianao androany dia hitady an'Andriamanitra ka isan'ilay mazoto mitady azy ianao androany. Dia te hiteny aho hoe mila ahorintsika ao amin'Andriamanitra ny finoantsika ka raha mitoetra ao anatinao ilay finoana dia inona fa ho tanteraka aminao androany dia androany nitsodrany izay nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra miisa 7 izy tsisy latsaka na dia anankiray ara fa ho tanteraka eo amiko sy eo aminao. Satsy zany ve? Mino zany ve ianao androany? Dia ndao atsika amin'ny finoana lehibe ny dia raha tsika an'Andriamanitra eto nanentana mpanompon'Andriamanitra teo hoe raha manentana izahay ety dia arao ny fietsika fa amin'ny finoana no andizy atsika fa tsy Minanao,
Jesosy sa tsy zany ve? Ye, ny teny moa za teo hoe mila manam-pinoana ianao anisan'ny tena nampahery andrindra dia zao misy fotoana mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia zavatra tena mampahery anahy dia zao hoe Jesosy aza ve nafon'Andriamanitra maika fa zay zavatra angatahanao eo amin'ny fiainanao kely indrindra nge zany satria Jesosy le ngeza indrindra raha nafon'Andriamanitra ao anahy sy ho anao kanefa n'izao tsy afaka ny anao ninina eo amin'ny fiainanao mihitsy Andriamanitra raha tsy miverina ao aminazy mihitsy hoe mino azy ianao ka androany andao ahotsika amin'Andriamanitra ny finoantsika androany manana ianao finoana aza manaiky kivy esory ala aminao ny tavatra fa raha mbola eo ny tavatra tsy afaka manao inin'Andriamanitra ao anatin'ny tireto ira manaraka reto dia andao mafisika fa ao aminao Jesosy ihany no misy ny finoanay tsy manana nizaniza ianteherana fa tsy Jesosy sa tsy zany ve ao fafay amin'ny finoana lehibe ny tananao fa nomezana voninahitra an'ilay mpanjaka ny mpanjaka Halleluja mananizaniza ianteherana fa tsy ianao zay satria ianao mpamarosozy mazoto mitady ianao Halleluja vaiana mijoroko ao anatiny ady sarotra Nala zesika we ande atsi ureraka
fanoana andeha tsy onderaka andeha tsy onderaka herina manoana ifanaina tumo itarika matukila anidina iyakacha tunivuru maleri kanyajana watupo kaandusela wamina nyajana watupo nyajana watupo kaandusela wamina nyajana watupo nyajana watupo kaandusela wamina tanatrana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao a te hampaheranao zaho hoe tena tianao Andriamanitra zavatra tiatiaviny fotsiny dia ianao mino azy ianao manarina ny finoanao azy amin'izao fotoana izao avereny ty vavaka ty hoe Jesosy a Jesosy a mino anao a matoky anao a tsy manana nizaniza ianteherana afa-tsy anao a mino anao a Jesosy matoky anao a Jesosy mila anao a Jesosy alleluia ao anatin'ity raha manaraka ity dia mbola anamafy antsika hoe Jesosy io mino anao izahay alleluia tanatrana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia ndao lazaintsika foana hoe Jesosy io mino anao izahay mangetahitanao izahay ao aminao ihany ny toerany finoanay tsy mino olona izahay tsy matoky olona fa mino anao ilay Andriamanitra tena izy alleluia antananao mapetrako itray ny momba rehetra ny fiainako eo ampelatananao anao koa turia se somino ano mano tu lua nyato nivelumaku si nyato nira deianao alleluia deianao Jesosy io mino anao zay ka iara-ty naiza le anao alleluia iara-ty naiza le anao na utsiki natuma hatuky anao ianao ambiny lalanao roteny fikiasanao turia se somino nao se somino
raha mino an' jesosy ianao dia mite hahafantanana mafy ho an' jesosy ary raha orakoraka mafy be ho an' jesosy. Halleluja! Manahoana daholo tsika rehetra tompoko. Eny ary isaorantsika ny tompo ity fotoana lehibe ity a. Ny baiboly moa dia mampianatra hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Zao atsika dia tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika rehetra miaraka mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Raha tonga eto ianao dia mino fa misy zavatra antenainao avy amin'ny tompo, misy zavatra andrandrainao avy amin'ny tompo. Andao ary tsika hipetraka moramora dia samy hivavaka hangataka izay riny ny fotsika. Mino ianao fa eto Jesosy ary omena anao izay riny ny fonao. Andao ary iaraka hivavaka avy hatranintsika tompo. Misaotra tompo satria eto ianao manatsotra ny tananao, mihaino vavaka anahy, amaly vavaka anahy, hitondra anay ho amin'ny fitahiana, hitondra anay ho amin'ny fanambinana, anomenay izay riny ny fonay, anomenay fifaliana, fiadanana ianao tompo. Halleluja, halleluja. Misaotra raiko fa tsara ianao. Andriamanitra lehibe ianao ary tsisy Andriamanitra tahaka anao izay mitsinjo ny olona manompo azy. Ora shaya paraka andarakady ashala paraka andarakady asara papapapa. Ora shaya paraka andarakady asara papapapa. Andriamanitra tsy toy ianao, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao tompo. Misaotra anao tompo. Ny amin'ny zavatra lehibe izay efa nomaninao any tsirairay avy. Manana hevitra heverana anay ianao ary tsy hevitra hitondra loza fa hitondra fiadanana. Ary ianao koa nefa nampanantena anay hoe antsoy aho dia valiko ianao ary ampisehoako zavatra lehibe sarom-pantarina izay tsy fantatrao. Izany indrindra no tanterahanao eo amin'ny fiainan'ity fiangonana ity Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Mahatanteraka izany tokoa ianao. Mahatanteraka izany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ianao. Zavatra lehibe sarom-pantarina izay tsy fantatrainao ataonao eo amin'ny fiainanay. Raha miantso anao izahay. Halleluja, halleluja. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra fitiavana, tianay ianao, maminay miaraka aminao Jesosy. Ora shaya paraka andarakady asara pa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 . Halleluja, halleluja. Ianao tokoa no manatsotra ny tananao amin'ny olona rehetra manompo anao sy mangetaheta-nao. Vangino tsirairay avy, hofeno etaetanao Andriamanitra, hofeno fahavonona-panahy hanompo anao. Oh Jesosy io, mangetahetanao ny fananay, tianay ianao, maminay miaraka aminao, hatsotray aminay ny tananao, hikasika anay ianao, hatanteraka izay riny ny fonay ianao Andriamanitra. Oh halleluja, halleluja. Sara paraka tarakatia sara samy mivavaka ihany, samy mivavaka ihany. Fotoana mety zao hitadiavanao an'Andriamanitra, hiantsonao an'Andriamanitra ary hanatsotrany ny tanany amintsika tsirairay avy izay tonga manatrika eto. Halleluja, manatsotra ny tananao tokoa ianao, mamaly vavaka anay tokoa ianao, mitahy anay tokoa ianao. Andriamanitra tsy toy ianao, tianay ianao, araiki-pity aminao izay Andriamanitra noho ny fahatsaranao. Halleluja, halleluja. Oh halleluja, halleluja. Samy mbola mivavaka ihany,
Ararot ny andro anio hitadiavanao an'Andriamanitra fa eto izy. Halleluja, eto ianao Jesosy o. Oh, halleluja, manatsotra ny tananao aminay ianao. Mangetaentanao izay, mitady anao fatratra izay. Andriamanitra amaly vavaka ny tsirairay avy ianao, hitonanay ho amin'ny fitahina. Anova tanteraka ny tantaram-piainanay ianao, ho tantaram-piainana vaovao sady tsara. Misy ny vita ny tananao Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Ora shaya parakandarakatiya skarapapa. Antsoy Andriamanitra dia amaly anao izy. Efa naparateny izy hoe antsoy aho dia hovaliko ianao. Ary ampisehoko zavatra lehibe sarom-pantarina izay tsy fantatrao. Amaly vavaka antsika Andriamanitra. Anatsotra ny tanany eo amin'ny fiainantsika izy. Aoka tsy ho kamokamo hitady an'Andriamanitra ianao. Feno fahavononam-panahy hitady azy. Angeta etazy ianao. Halleluja. Fitiavakuana se socio Fenu ni fitiavakuana se socio Ni fugu sinisakyo ni fanai kyureesha etiku Miterana
dia isaorantsika ny tombo izay fotoana fohy nahafahantsika mivavaka izay zao tsika dia hiampita mifandarina manaraka dia ny fotoana ahafahantsika mitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra izany za ry havana mampahery anao a ny baiboly no miteny a fa mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray fa amintsika zanak'olombelona dia ohatrany hoe rehefa mandray zavatra avy amin'ny olona dia tena faly tsy ratsy akory zay ary tsisy madiso an'izay fa raha ohatra ka atao ny fampitahana dia izao ny manome no mahasambatra kokoa noho ny mandray tonga ny fotoana arytsika izay ahafahantsika manome ho an'Andriamanitra ho tanterahantsika ny ampamifolo-karena izay efa fanaontsika isaky ny alahady ary aorianan'izay dia ho tatazana ny fanatitra zay atolontsika ho an'ny tomboka tena mba sambatra ve ianao zao tonga amin'izao fotoana izao sambatra fotsiny ampahany kely a tokony isika rehetra mihitsy no sambatra anome ho an'Andriamanitra sady zany ve ataovy mafy be eny ary tomboka anao hira anakiroa mo isika ao anatin'izay a dia zay rehetra nitondra ny ampamifolo-karena dia mandroso aloha ary vita zay dia ho tatazina eny am-pitoerana taka amin'ny fanao mahazatra ny fanatitra zay omentsika ho an'ny tombo rehefa mandeha manao ampamifolo-karena ianao dia tokony tena mandihy mihitsy hoe sambatra sady zany eny ary tombo satria tsika mino an'Andriamanitra dia zao lohany ianao fa tsy rambony a ambony ianao fa tsy ambany a ndresy ianao a ary sambatra ianao satria hanome an'Andriamanitra eto androany Minua,
asiteka mafo any Jesosy. Alléluia. Aleo ny teny atao hoe hira roa dia tena ataontsika hira roa mihitsy no ho tanterahantsika. Fa ny hira izay tena mba mahafinaritra azy zany dia le mihira n'ilay hoe sambatra hafa olomino. Inona ny tena zavatra mahasambatra anao? Mahasambatra tokoa raha ohatra hoe tsy manan-java mahoro, manambe, sambatra raha manana trano tsy manofo, sambatra daholo zany. Fa raha misy zavatra lehibe indrindra tena mahasambatra ny mpino dia sambatra hafa olomino. Ho tanterahantsika zany izay hira izay aloha mba raha vita ny fanatitra. Sangana toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia andaontsika hideran-tombo satria sambatra ianao fa olomino saty zany ve? Sambatra fa voavutsy, sambatra fa olomino, sambatra fa voavutsy, sambatra satria mino, andovany lanitra, sambatra satria mino, andova. Dasitsika tega mafo any Jesosy. Sambatra fa voavutsy, sambatra fa olomino, sambatra fa voavutsy, sambatra satria mino, andovany lanitra, sambatra satria mino, andovany lanitra, c'est ça si. Tsika misy mampino atsika riavana dia hoe pino ianao dia manana ny Jesosy mipetraka ao anatinao. Halleluja. Ary tena mitondra fahasambarana ho atsika kristianina izany. Zao moa tsika dia mbola nao hira anankiray ihany mialohany afantsika mandray ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika le hira hoe vonona ny foko tompo vita zay dia hivavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra zay renetsika rehefa avy eo dia androso ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny tenin'Andriamanitra izany.
Idichamini fanace anawisa arutae tuni usucha ambeli vavaka akeichi funonani fukutu tua iai tunitenida tenina tuko nunsiva miu ufa umbarisiani manjaki zeduri sini ufa tenina tuko manjijani fiainaku funonani fukutu tua manjani tenina nitenina fukutu tua manjani tenina nitenina fukutu tua dia araka hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra sy eo reny isika tompoko. Andriamanitra ho misaotranao izahay. Menao an'ity fotoana ity indray afany amandre ny teninao. Mitenena Jesosy eo fa mihaino ny mpanomponao. Ary ianao iteny ampahery anay hitondra fahasoavana. Ary asa mahery ao anatiny tsirairay avy ianao. Ka izay dia samoliana andre ny teninao. Feno fahavononam-panahy andre ny teninao. Tompo misaotranao izay satria tsara ianao. Andriamanitra tsotoy ianao. Ianao no iteny aminay androany. Halleluia, halleluia. Misaotranao izay raiko. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluia. Amen. Halleluia. Dia mbola mamerina ny arahaba ho anareo rehetra izay tokony manalika eto satria tamin'ny fotoana nanokafana ny fotoam-pivavahana moa hitako hoe maromaro ny tsy mbola tonga ka dia arabaina ianareo. Amen na tonga soa mba ho tain'Andriamanitra. Arabaina tahaka izany koa ianareo izay manaraka ny fotoam-pivavahana any amin'ny tokantrano misy anareo tsiraray avy any. Matoka fa hiteny amintsika rehetra ny tompan'io. Sokafy ny Baiboly ao amin'ny Josoa toko faheniny. Dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fadimy no hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izao no voasoratra. Ary nidy mafy Jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Andininy faharoa. Aroa Jehova tamin'i Josoa, indro efa natoloka eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lela mahery. Koa mandeha ihany manodidina ny tanàna, ndray mandeha ianareo mpanafika rehetra, enemana no anaovanao izany. Ary asipisorona fito, mitondra anjomara fito mahafaneno eo anoloan'ny fiara, ary amin'ny andro fahafito dia hodidino impito ny tanàna. Aroka ny mpisorona hitsoka ny anjomara. Andininy fadimy. Ary manao feo lavareny ny anjomara mafaneno
karena reny feon'ny anjomara dia anakora mafy ny vahoaka rehetra ka dia irodana am'izay ny manda ny tanàna ary akatra samizotra am'izay tsy niavy ny olona. Hebreo 1:20 2:20 resaka aminareo mikasiny amin'ny finoana ny tenako androany raha lasana bavy ry fiangonana toga eto satria olon'Andriamanitra isika, satria efa nino a Jesosy isika, satria efa manana Jesosy isika. Raha ohatra ka zany tokoa ianao eny ane ka ho tahaka zany dahotsika rehetra toga eto satria olon'Andriamanitra isika hoy ao dia manetana atsika tsiraray avy isam-batan'olona ny tenako amin'ny mampanopin'Andriamanitra ahy manetana atsika aho amin'ity andro androany ity mba anana finoana sy anana fatokina an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra izany. Aoka tsy le fiainanao teo aloha tany amin'ny taona 20 na talohan'izany dia hoe molo izany ihany ny fiainanao amin'ity taona 2022 ity. Angamba araka ny eritreritro mety hoe taloha tokoa ianao tamin'ny taona lasa tsy tena napetraka tsara ny finoana tao anatinao, tsy tena tao tsara ny fatokinao an'Andriamanitra fa dia hoe kristianina ianao, mpivavaka ianao, olon'Andriamanitra ianao, tonga mamotsotram-pivavahana ianao fa zay ny zava-nisy tsy mipetraka tsara ny finoana tao anatinao na ny fatokinao an'Andriamanitra. Tsy mety zany. Fa amin'ity taona ity kosa zay taona efa nambarako taminareo hoe amin'ity taona ity anavaka antsika vahoaka an'Andriamanitra Andriamanitra. Marobe mihitsy ireo zava-tsosa efa homanin'Andriamanitra ho tanterana fiainantsika dia hoy aho hoe tsy mety kosa raha ohatra ka tsy manana finoana ianao na tsy manana fatokina an'Andriamanitra ianao. Fa amin'ity taona ity aoka zay fanetana zay no raisitsika rehetra manana finoana sy fatokina an'Andriamanitra. Eto dia manamafy amintsika fa tsy misy azon'Andriamanitra atao riavana. Andriamanitra dia Andriamanitra, izy tena magaga, izy tena mahatalanjona, tsy takatra saina ny herin'ny teniny fa izao tsy misy azony atao. Aoka fantatrao zay teny zay, tsy misy azony atao anampiana atsika raha mila fanampiana ianao tonga eto, tsy misy azo atao amonjena atsika raha mila famonjena ianao tonga eto, tsy misy azo atao hitahina atsika raha mila fitahin'Andriamanitra ianao tonga eto, tsy misy azo atao hitondrana fahagagana arak'izay fa nampanantenainy raha ohatra ka mila fahagagana ianao tonga eto. Tsy misy azon'Andriamanitra atao raha tsy eo amintsika ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra sy ny teny voasoratra ao anatin'ity baiboly ity. Tsy resaka zany a, tena marina zany ambarako aminareo zany. Eto Jesosy miaraka amintsika eto izy anamarina an'izany teny ambarako aminareo zany. Oko fantatsika ihany koa fa tsy misy azon'Andriamanitra atao anamarinana an'ireny tsodrano raradraraka netiko anareo tamin'ny fiandohan'ny taona ireny sy ireo teny maro na votsitram-panompon'Andriamanitra ho anareo reny. Tsy misy azon'Andriamanitra atao riavana malala raha ohatra ka tsy eo amintsika ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Miankina amin'ny finoana avokoa matsya ny zavatra rehetra, miankina amin'ny finoana, miankina amin'ny fatokina an'Andriamanitra ny mahaposible ny zavatra rehetra. Ny finoana nge, ny fatokin'Andriamanitra ke riavana malala manarika ty fotoam-pivavahana ity. Raha tena mpamaky baiboly ianao, raha ohatra ka tsy adininao reny témoignage marobe efa nambaran'ny olony reny ny fanana finoana sy fatokina an'Andriamanitra ke ka tena mitondra fahagagana e, tena mitondra fahagagana. Zany hoe zavatra impossible tonga possible, zay le fahagagana. Zavatra tsy eken'ny saina amanieritreritra amin'ny olombelona ny tena hoe ho tanteraka kanefa dia afaka no tanteraka
zay ny atao hoe fahagagana ka isika toka eto zany a am'ty taona raiky amroapolo amroa arivo ity mba toka zao taona izao tsy andalo fotsiny ray tahaka ny taona lasa fa mba tena hisongadina lay tana maherin'Andriamanitra lay herin'Andriamanitra magaga de zay e to amina daolo tsika rehetra na iza na de nareo samy mantoka mamonjy ty fotoam-pivavahana ety azy to amina daolo manana finoana sy anana fatokina an'Andriamanitra anana finoana sy anana fatokina ny tenin'Andriamanitra indrindra fa ny teny zay voasoratra ao anatyity baiboly ity mazava kely Hébreu 1:10 andiny fa enina ny vakina taminareo teo e ahoana baiboly fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra ianao zany aza manantena hoe ho vehivavy ho lehilahy akasitran'Andriamanitra zany ianao ao anatin'ny fahavelomanao eto ambony tany ity raha ohatra ka tsy manana finoana tsy manana fatokina zava-dehibe hoe kristianina anao hoe toka-pivavaka ianao fa le fankasitrana avany amin'Andriamanitra tsy ho tonga eo aminao mihitsy ahoana ny baiboly Hébreu 1:10 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy ianao zany aza mamita teny e aza mamitaka ny fiainanao zany ianao fa raha tena kristianina anao tena olon'Andriamanitra ianao dia tokony hita voalohany misongadina ny fiainanao ianao mino an'Andriamanitra amen ka na inona zava-misy zavatra mitranga zavatra miseho ianao tsy miova fa mino an'Andriamanitra fa zay manatona an'Andriamanitra tsy maintsy mino fa misy izy ary tsy maintsy mino fa mpamalisoa zay mazoto mitady azy izy be dia be ny mpino tena voapirofo fa tsy mino an'Andriamanitra eto izy ho anaty fotoam-pivavahana to mino an'Andriamanitra ho ny pastera hoe tehakitsika dia mitehaka mitoroteny pastera amainina dia amainina aleloha ny sasany fa rehefa tena rahana akaika tsy mino an'Andriamanitra izy ame ohatra ngia pirofo rehefa tojolana le olona tojo zavatra sarotra na tojo zavatra manahirana ataoko hoe diso fanantenana azy izy fa ny zavatra ratsy sy napoziny nitranga tao fiainana nefa izy tamin'io ny vavaka hono tena mba mivavaka dia zao fomba fiteniny Andriamanitra tena misy vianao e raha misy anao maninona no navelanao tratrandreny lozy reny raha misy anao naninona no navelanao tako zao ny fiainako na to zao ny fiainako raha misy anao naninona no tsy nivalianao vavaka tonga dia fa zany fomba fiteny zany dia manambara hoe tsy mety tena mino le olona fa misy Andriamanitra na dia fa kristianina na dia fa mpivavaka be zao aza izy malahelo ny Andriamanitra amin'ny fantenena penako tahaka zany ianao zany tsy mino satria tongavany lozy ianao dia tsy mino satria tsy nomeko anao valim-bavaka dia tsy mino satria tsy nitanterako taminao zavatra nirinao dia tsy mino satria hitanao hoe ohatra namelanao dia volo dia navody tsy mino ianao malahelo Andriamanitra amin'ny fihetsik'olona tahaka zany fomba fiten'ny olona tahaka zany ary jereo tantarany Job fa izy no tokony nataontsika fitaratra alaintsika tahaka fa Job koa nge mba nandalo tahaka nandalovanao ny azy ary tena enjana be ny fananany rehetra zay no ariny amatoana maro fongana tao anatin'ny fotoana fohy no tafian-dalo izy lasa-dalo ny fananany ny mpanompony rehetra maty tsy nijanona treo fa ny arenany ny zanany fongana tanteraka maty daholo tena mampieritreritra hoe ore olona zanak'olona manompo an'Andriamanitra zanak'olona matahotra an'Andriamanitra zanak'olona mandeha mahitsy sy mandeha amin'ny famarinana ny ajarany trano tonga ny rivotra mahery namelan'ny zorotrano evitra dia ny anjarany trano maty taodolo ny zanany rehetra tena mampieritreritra zany tena mampieritreritra be mihitsy mandinika an'izany ka rehefa zany nitranga tamin'ny Job
ny tenany hatrany tapidoka hatrany Alahady tratra mivay ratsy enjana inge zany fa sanatria tamin'ny Job nindrorosainy na ny salasala hoe tena tsy mino an'Andriamanitra tena tsy mino azy tsy mino fisiny tsy mino ny heriny sanatria tamin'ny Job ny teny an'izany tena niny Job fa misy Andriamanitra tena tahoapony Job amin'ny finoana sy fatokina fa misy Andriamanitra ka na dia ny zava-doza ndraka tao fiainany azy dia tsy nanova ny finoana tao anatiny hoe misy Andriamanitra fa tao aminy dia hoe misy foana Andriamanitra ka isika fiangonana tonga eto dia izay mihitsy no takin'Andriamanitra mba ananatsika amin'ity taona 2024 ity mino anao fa misy Andriamanitra ary mino azy sy matoky azy ianao mino ny teniny sady matoky ny teniny ianao miandry atsika anana zany io Andriamanitra io amen amen ame ohatra gao hoe ohatra alaintsika tahaka ohatra manaraka zany izy ty akoatran'le ohatra mikasika ny Job teo tonga teo alohan'ny tanàna Jeriko ny zanak'Israely zay nitarihan'i Josoa zay lay novakina Josoa toko fahenina 2 hatramin'ny 5 teo dia tafajanona teo ry zareo tafajanona teo Josoa sy zanak'Israely satria voadidina manda avo be sady matevina be ny tanàna Jeriko ambonin'izany lay vavahady ny tanàna Jeriko mihidy mafy tsy afaka hidirana zany hoe voasakana tanteraka teo ny zanak'Israely tsy afaka manohy ny diany makany amin'ilay tany todra-droa sy tantely zay fanambaran'Andriamanitra taminy nampanantenain'Andriamanitra azy ireo hoe omena azy olovany voasakana teo zany ry zareo ama olombelona olombelona tena olana lehibe faran'izay tena lehibe no nahazo ny zanak'Israely zay no tarihan'i Josoa tena olana lehibe olana tsy voavan'ny saina manieritreritra ma olombelona ny olombelona le izy satria araka nambarako teo hoe voadidina manda matevina be amin'ny tanàna Jeriko sady manda avo dia avo hoe ahoana reno amakivakitsika ty tanàna ity mba hahafatsika manondy makany amin'ilay tany zay lazain'Andriamanitra hoe omenantsika olovantsika sasanatria ve hijanona ho teny fotsiny amin'izao le teny nampanantenain'Andriamanitra fa dia hotavela eto anoloanany tanàna Jeriko ve tsika teo indrindra no nanehony Josoa sy zanak'Israely fa manana finoana sy manana finoana an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra zareo ary manana fatokina an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra zareo ny zavatra tao an-tsain'ny zanak'Israely dia zao hoe isika tsy maintsy tonga any amin'ilay tany nampanantenain'Andriamanitra atsika misy ny sakany fa tsika tsy maintsy tonga any amin'ilay tany nampanantenain'Andriamanitra atsika ary zany finoana nanana zany no netiny zareo andravanany io mandany Jeriko zay nanakan-dalana io raha lasana bavy io ary tsara nge ny tantara ary tsara ny tantara rehefa tonga tao amin'ny teo alohany mandany tanàna Jeriko ry zareo zany hoe vonisely olana dia fa nanaiky nitratsehatra avy hatrany Andriamanitra nanaiky nitratsehatra avy hatrany Andriamanitra ary nampanantena fa hamonjy an'i Josoa sy ny zanak'Israely entina mampandresy azy ireo manoloana n'io sakatsakana io elo tsara kely voasoratra Josoa toko fahenina 2 ary o Jehova tamin'i Josoa indro efa natolotra eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy mahery avy any an-danitra Andriamanitra no niteny tamin'i Josoa hoe Josoa
tsisy tokony atahoranao ampitao amin'ny zanaky Israely zany afatra zany tsy misy tokony atahoranareo fa izao Jehovah Andriamanitra reo zay nanafaka anareo tany Egypta ary nitantana anareo hatrany Egypta ka mandraka ankehitriny eto amin'ny toerana ity izao no miaraka aminareo izao no amoaka anareo mpandresy manoloana zao olana lehibe manoloana zao tsakatsakana misy eo aminareo zao no zany vaovao mahafaly etiko aminareo hoy Andriamanitra indro atolotra eo an-tananareo eo an-tananao ny tanànan Jeriko ray manontolo atolotro zany manolotra azy eo an-tananao fa tsy ianao no ezaka androbaka azy fa izao no manolotra azy hoe eo an-tananao dia atolotro ihany koa ny mpanjaka ao amin'ny tanàna io zany mandray azy dia atolotra eo an-tananao ny lehilahy mahery rehetra reo mpiady mahery zaho ihany koa no hitsipona azy reo isa-trano isam-baravarana dia atolotro eo an-tananao mba ho resenareo ry havana malala amin'ity taona 2021 ity tovitovan'izany mihitsy zavatra ataon'Andriamanitra amintsika voany andony taona dia efa vonin'isy andray tanana atsika amen 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 asoteka mafy be tompoko fa izao hoy Andriamanitra misy kosa fepetra tsy misy zavatra mandehandeha ho azy eo fa misy fepetra ka raha manaraka tsara fepetra ianareo dia ho arak'izay namarako taminareo no tanterako amin'ny fiainanareo zao ny fepetra hoy Andriamanitra vity ty teny ity dia mandeha ihany ianareo manodidina ny ny mandan Jeriko ndray mandeha sanandro mandritry ny 7 andro ary amin'ny andro fafito dia manodidina impito ianareo rehefa vita zay dia ianareo mpisorona le mpitondra ny anjomara mafanena hitsoka ny anjomara faran'izay mafy ka raha vao mandre an'izay feon'ny anjomara izay ny vahoaka rehetra dia miaraka manakory ianareo fa zao lazaiko aminareo irodana io manda matevina be sy ady avo be zay manakandalana manakana anareo tsy hoany amin'ilay nampanentenako anareo dia ilay tany tondradrono sy tantely zay zany nambaran'Andriamanitra tamin'izy ireo dia rena ny tompo ry havana malala omena voninahitra izy fa tao amin'ny Josoa sy zanaky Israely ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra ary ny finoana sy ny fatokina ny teny zay nataon'Andriamanitra tamin'ny zareo marina fa tojolana zareo tojoady fa niraisiny takany olana tsy misy dikana tsy dia manao ahoana raha oharina amin'ilay teny nataon'Andriamanitra raha oharina amin'ilay toky nomen'Andriamanitra le izy tao amin'ny finoana tao amin'ny fatokina dia rana ihany koa tompo fa tao amin'ny Josoa sy zanaky Israely ny finoana sy fatokina an'Andriamanitra ka dia neken'izy ireo tsy misy fisalasalana les conditions neken'izy ireo tsy misy fisalasalana les conditions ces conditions inonjareo hoe hitondra famonjena mahagaga hitondra fandresena mezinezina eo amin'ny fiainany zany amen raha maolona ny olona tokoa nge raha lasina bavy mba ty nisy raisanratsaina hoe hodidinina ndre mandeha sanandro fotsiny ve dia amin'ny andro fafito dia hodidinina impito ndray ve dia rehefa vita za dia tsofina ny anjomara dia zay ve dia ampirodana mandeha Jeriko raha maha-olombelona ny olombelona araka ny fahaizana mampalalana ananan'olombelona dia zavatra ataingina fotsiny zany zavatra kitoto zany tsy azo etera tsy azo ekinana fa saingy tsy zay ny tao amin'ny Josoa sy zanaky Israely Andriamanitra ny teny marina zay lazainy Andriamanitra ny teny tsy maintsy tanteraka zay no lazainy raha ho lafa matsy no sedra le izy dia hoe tsy mety kosa angambany zany fa tsara
raha miodina manodidina ty tsika sady manodidina mandolona ny tamboho amin'ny alalan'ny baramina samy mitondra zavatra mafimafy domina ka efa elany ela ve tsy goka ihany io tsy tombaka ihany ve io tsy vaky ihany ve io tsy zay le izy tsy tian'Andriamanitra izy ireo eritreritra fa ny heriny ny fahaizany no navovonjy azy fa tian'Andriamanitra izy ireo iny sy atoky fa ny tenin'Andriamanitra no mavovonjy azy malona ny olana malona sakana ka isika fiangonana toka eto dia zay mihitsy le zavatra tian'Andriamanitra ananantsika amin'ny tetony ity isika mino isika matoky an'Andriamanitra isika mino isika matoky ny teny zay efa nalaoka vavan'Andriamanitra ka rehefa niaina tamin'izany tokoa ny zanaka Israely inona zavatra nitranga ny rodana mandany Jeriko tena nirotsaka tahaka andreny mandany nozerana bomba be reny ny mandany Jeriko dia afaka nanitsina makivaka tanàna ny zanaka Israely ray manontolo ny mpanjaka no baboana no vonoana ny maheretra no baboana no vonoana ny tanàna ho baiboly no dorana tamin'ny afo dia matateraka ary tahorina zay fongana tsy misy na inona tao amin'ny tanàna Jeriko zay ny zavatra nitranga tamin'izany andro zany ry havano ry fiangonano 2021 tsika amin'izao fotoana izao ka ny vaovao mafaly entiko atsika rehetra amin'ity androandroany ity na manahoana sy manahoana ny amafy ny olana ny amafy ny ady ny amafy ny zavatra sarotra misy amin'izao taona raika amin'ny 20 izao raha mbola miaraka amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy mandresy foana tsy maintsy tafita hatrany hatrany alleloia za manokana mahita ao anaty ity baiboly ity fa tena marina zany teny ambarako aminareo zany amin'ny karazany ireo olona reo ady reo zavatra sarotra natrehan'ny mpanompon'Andriamanitra natrehan'ny olon'Andriamanitra fa dia zay raha mbola miaraka amin'Andriamanitra isika toga eto tsy maintsy mandresy ianao 2021 tsy maintsy tafity ianao 2021 asoteka orakoraka mafy be amen na manao ahoana sy manao ahoana ny amafy ny olana ny amafy ny ady ny amafy ny zavatra sarotra amin'izao taona diavintsika izao raha mbola ao aminao ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra raha mbola ao amintsika rehetra ny finoana sy ny fatokina ny tenin'Andriamanitra ary ndrindrindrindra ny fanekena sy ny fankatoavana zay lazain'Andriamanitra na dia tsy fanaraka amin'ny saina sy ny eritreritra azy dia zao nambarako aminareo tsy maintsy hamarin'Andriamanitra foana ny teniny efa nambarany amen tsy maintsy hamarin'Andriamanitra takizany akeo ny tsodrany draradraraka meko anareo tsy maintsy hamarin'Andriamanitra takizany akeo reo teny marobe efa navotsitra ny mpanompon'Andriamanitra ho anareo amen amen ny tiako ambara ry havana malala toga manarika ty fotoam-pivavahana ity dia zao hoe afaka no tanteraka aminao amin'ity taona ity reo tsodrano zay fa nitsofany rano anareo afaka no tanteraka zany amen mpanompon'Andriamanitra nke zahay sanatria hoe tsy mirerekory ny tena raha milazany zany fa tia ampitombo finoanareo tia ampitombo tia ampitombo ny fatokinareo an'Andriamanitra izahay tsy maintsy ho amarin'Andriamanitra ary ho tanterany tsodrano zay fa nataonay ho anareo dia takizany akeo tsy maintsy hamarin'Andriamanitra ary tanterany reo teny efa navotsitray ho anareo raha toka ao aminareo ny finoana ao aminareo ny fatokina an'Andriamanitra amen eto dia manamafy fa zay tika ty afatra ity zay ny tian'Andriamanitra ampitana amintsika zay nataon'Andriamanitra ho fanapina ho famonjena ny Josoa sy zanaka Israely entina mampandresy azy ireo ary dia nandresy tokory zareo tamin'izany andro zany zay nataon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany
dia azon'Andriamanitra atao eo aminao ihany koa amin'ity taona 2024 ity. Zay ny tika zo afatra zao. Finoana ho ny baiboly lay Hébreux 11:17 no napirodana ny manta Jeriko rehefa nodidinina afotoana. Ary finoana toy zany ihany koa no hitondran'Andriamanitra antsika ho mpandresy sy hitondran'Andriamanitra antsika ho amin'ny fitahiana lehibe amin'ity taona 2024 ity. Ka hoy iaho hoe mila manana finoana ianareo, mila manana fatokina ianareo. Finoana an'Andriamanitra sy ny teniny ary fatokina an'Andriamanitra sy ny teniny. Ary ankoatran'izany finoana sy fatokina andreo tsodrano sy ireo teny zay fanambaranay mpanompon'Andriamanitra taminareo. Amen. Alleluia, alleluia. Ny atao hoe manana finoana moa raha ohatra ka azavaina tsotsotra, ny atao hoe manana fatokina an'Andriamanitra ihany koa raha zavaina tsotsotra dia tahaka izao: ianao tsy misalasala, tsy mirorosaina, fa manaiky ny fonao sy ny sainao fa misy Andriamanitra. Na inona zavatra mety mitranga hita amin'ny masonao reny sofinao dia izao foana: ianao tsy misalasala, ianao tsy mirorosaina, fa manaiky ny fonao sy ny sainao fa misy Andriamanitra. Zay aloha zany ny endrika anankiray isy olona atao hoe manana finoana sy fatokina an'Andriamanitra ianao. Raha ohatra ka izay fanazavana voalohany zay no tsy mbola anananao dia mampalahelo hoe sarotra ny teniteny zavatra tsy tokony tenenina eto hoe teniteny foana, fa mampalahelo. Sanatria ve ho tavela ianao, ho tavela indray amin'ity taona ity? Tsia, olona fomba fihetsikitsika malagasy, popo, tsy azo any izany, popo. Ny atao hoe mintsy sy matoky an'Andriamanitra ihany koa dia zao: ianao tsy misalasala, tsy mirorosaina, fa manaiky anao, manaiky amin'ny fonao manontolo, fa marina foana ny teny nataon'Andriamanitra ary tsy maintsy tanteraka. Misy dika leo marina foana ny teny nataon'Andriamanitra ary tsy maintsy tanteraka. Zany hoe na inona zavatra mety mitranga, zavatra mety miseho, dia mijoro ianao, tsy misalasala, tsy mirorosaina, fa manaiky foana ny fonao sy ny sainao fa marina ny teny nataon'Andriamanitra ary tsy maintsy tanteraka. Ame ohatra anankiray iveriko fa mazava aminareo ty ohatra ity. Nahazo teny tamin'ny Andriamanitra i Abrahama sy Sara vadiny fa omen'Andriamanitra zanaka, omen'Andriamanitra taranaka ry zareo. Raha vao nandre zany Abrahama sy Sara, halleluja, 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 halleluja. Ny halleluja zany tena lehibe dia lehibe. Amen, amen, amen. Tsy haiko fampiaraby izy roa tao na fanoroka mihitsy izy roa tao hoe tena azo taranaka tsika ry seria, azo taranaka tsika ry seria. Lehibe mihitsy fonona tao anatiny. Dia zao, rehefa nandeha ny fotoana, tsy tonga ilay taranaka. Efa mandroso fahanterana izy mivady, tsy mbola tonga ihany ilay taranaka. Efa aritra tanteraka izy mivady, 100 taona i Abrahama, 90 taona Sara, efa tsatra tamin'ny fomba behivavy Sara, fa tsy mbola tonga foana ilay taranaka. Fa izao, nga moa i Abrahama ny salasala, raha mpandika baiboly nareo, mpamaky baiboly, fa ka i Abrahama norosaina naloana n'izany zavatra nitranga tamin'izany, fa dia nanaiky foana ny fony sy ny sainy, fa marina hatranitrany ny teny nataon'Andriamanitra, marina foana ny teny nataon'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Ny olona rehetra tamin'izany, araka voalaza bokin'ny Romanina, efa tsy nisy nanantena intsony, efa tsy nisy nanantena intsony, fampaherezana, fampinonana nolomen'ny olona ny Abrahama sy Sara, maherezy, mionony, ataony, zay ka masitrapon'Andriamanitra, zay ny fotoran'Andriamanitra, sisy. Fa ny olona tsy nisy nanantena, fa i Abrahama mbola nanantena foana
fa azo taranaka izy. Nampahirezy ny finoana izy fa azo taranaka izy. Zay zany lay ny atao hoe mana finoana sy mana fatokiny ohatr'izay. Tsy misalasala, tsy mirorosaina, fa manaiky hatrany ianao fa marina foana ny teny nataon'Andriamanitra ary tsy maintsy tanteraka. Ka raha nitsodrananareo zahay tamin'ity taona ity ary nisokafanay ny lalana, nofitsoranay teny marobe, ry havanao, ny atao hoe mana finoana sy mana fatokiny ianao dia tsy misalasala, tsy mirorosaina, tsodranana taona mpanompon'Andriamanitra zany, teny aloka vavam-panompon'Andriamanitra zany, tsy maintsy tanteraka. Tsy 2022 ilay izy no tanteraka fa 2021 ho tanteraka aminareo ane zany. Asoteka farazay mafy be. Jesosy tianay, mombanay, mandrakizay, satsy zany ve. Ny atao hoe mino sy manana fatokina an'Andriamanitra ihany koa dia tahako izao, ianao manaiky fa possible avokoa ny zavatra rehetra rehefa apetraka eo an-tanan'Andriamanitra. Possible avokoa ny zavatra, manaiky ianao fa possible avokoa ny zavatra rehetra rehefa apetraka eo an-tanan'Andriamanitra. Tsy haiko inona ny zavatra nefa napetraka eo an-tanan'Andriamanitra. Resaka momba tokantrano, fanambadiana, resaka famelomatena, resaka varotra, resaka asa, sa resaka inona hoe efa napetraka eo am-pelantan'Andriamanitra. Possible ny zavatra rehetra rehefa apetraka eo am-pelantan'Andriamanitra. Ianao zany mila manaiky fa zany tokoa ny marina. Zany natao hoe manana finoana sy fatokina an'Andriamanitra. Amen. Tahaka zao efa napetraka teo am-pelantan'Andriamanitra ny tsodrano zay nitsofako rano anareo tamin'ny fiandohan'ny taona. Efa napetraka teo am-pelantan'Andriamanitra ny teny navotsitray mpanompon'Andriamanitra ho anareo tatoato. Efa napetraka teo am-pelantan'Andriamanitra zany. Amin'ny olombelona, amin'ny maha-olombelona, angamba noho ny olona hoe aiza koa mahapossible an'izany, aiza koa no hatanteraka izany, fa finoana no anekeko fa possible ny zavatra rehetra, possible ny tsodrano zay nitsofako rano anareo, possible ny fahatanterany reny teny efa navotsitro ho anareo reny. Amen. Mba dini hoe mikasika ny tana mandanjere koa araky ny fanambarako taminareo teo hoe ahoana moa no apossible an'le izy hoe hodidinina ndray mandeha sanandro fotsiny manda, tsy hoe kasikasina, tsy hoe sady atositosika. Amin'ny andro fafito hodidinina impito, rehefa vita zany dia tsofina eny Anjomara. Dia ahoana moa tompoko? Ianao nge mana-tsaina, ianao nge mana-kevitra, ahoana no ahatanteraka ny hoe irodana mandanjely koa amin'ny zavatra tahaka izany? Ahoana no apossible an'izany? Zay le maha-olona ny olona. Ary zay maha-olona ny olona zay matetika no ararotiny devoly, exploiteny devoly, entina anapepona ny saina, anapepona ny eritreretintsika hoe ianao za mana-tena pokaty eo gatsy ianareo hony devoly. Farakaraka nandehanana ny andro volana ny taona dia miaratsy ny fiainana eto ambonin'ny tany, mihamafy ny fiainana eto ambonin'ny tany. Gatsy ianareo ny teny Jesosy nareo hoe eto amin'ity zao tontolo zao ty no ahitanareo fahoriana. Gatsy efa eninareo ny tenin'ny apôstolinareo fa amin'ny andro farany dia isy andro mahory ka anatena inony ianareo 2021. Ohatra zany ny fiasana devoly, ohatra zany ny fomba entiny devoly manam-pepony saintsika vahoaka an'Andriamanitra na olon'Andriamanitra. Tsy possible. Ary lisike to mariny satria raha raisiko hoe tsaroko tany amin'ny taona mbola kelikely zay tamin'izany, eny efa lehibe efa matokan-dalana, tany amin'ny taona ataoko hoe 74 tany ho any, 72 akory aza ny frena bus ary aroa, frena bus ary aroa, mofipaina feno lanja atsasakilao ny lanjana azy ohatriny 700.
sa RHEFI ka to zay le izy fa mipety nareo tofotoana amiko RHEFI kanefa ankehitriny frena bus ohatrinny mofo-paina ray tsampilantsy ohatrinny atoky isika hitanareo tsy vitoviny marina sy ny tsy marina ny manompo sy ny tsy manompo asiteka faran'izay mafy be halleloia halleloia mahafinaritra ke ry havana ny miaraka amin'io Andriamanitra io e fa indraindray tsika foana manaiky adalainy devoly fitapitany devoly fa tena mahafinaritra be tena mahafinaritra tena mahasambatra miaraka amin'io Andriamanitra io halleloia halleloia fa izao mba tongatsika tombo finoana dia condition aoka isika azoto amonjy fotoam-pivavahana asa mba tao ambany zavatra ny famonjena fotoam-pivavahana ahoana Paoly Romanina toko fafolo dia fafito ambin'ny folo koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny teny Kristy noho zany a asa mba tao ambany zavatra aza toko totoa ny famonjena fotoam-pivavahana mieza foana ianareo ho toga raha mbola alahady foana ny andro satria io ny fotoana malalaka indrindra ahafahantsika mamonjy fotoam-pivavahana ary aza manaiky mihitsy anao hoe ho sapitsapony raha zany hoe isatra ny elingelina mba tokanao tsy hamonjy fotoam-pivavahana asa manaiky an'izany mihitsy anao fa raha mbola azonao atao dia manao va defi za tsy maintsy mamonjy fotoam-pivavahana miditra ny valo izahay dia tsy maintsy miditra ny valo ary tsy hanao tara mihitsy fa zany no mampitombo finoana amen amen ka ary amboary mihitsy fotoana e ataovy izay ahafahanao mandre ny tenin'Andriamanitra fara zay maximum mahomby fomba fiteny amin'ny 12 zao mbola misy fotoam-pivavahana amin'ny 2 koa mbola misy anasanatsika tena mandrosoa lasina bavy mila manana finoana sy fatokinan'Andriamanitra anao zao taona 2021 zao ka dia tongava mamonjy fotoam-pivavahana foana raha zonao mboanina hatramin'ny programme andavanandro tongava ianao malalaka ihany ke indraindray afaka manamboatra programme anao fa maninona mijanonjanony atokantrano tongava mamonjy fotoam-pivavahana talata na alakamisy andavanandro fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary le toroteny renesinao dia teny avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra teny Jesosy no ety ny mpanompon'Andriamanitra aminareo halleloia fa mba tokanao tombo finoana ihany koa dia ity mila mandray mifanahy masina ianao mila fianoana mifanahy masina ianao tsy ampy fotsiny hoe efa nandray an' Jesosy fa mila mandray mifanahy masina ihany koa ianao Jesosy manana ny andraiky ny malokana izy amin'ny mampamonjy azy zay ny mahatonga azy mitondra anarana hoe Jesosy ny ray ilay Andriamanitra ray manana andraiky ny malokana izy amin'Andriamanitra ray azy fa ny fanahy masina eko dia manana ny raikitra malokana amin'ny mafanahy masina azy ireo zany mafeno ny mandriamanitra tokana Andriamanitra tokana samy manana ny andraikin'ireo ka ianao mila mandray mifanahy masina mila feno mifanahy masina fa rehefa mandray mifanahy masina feno mifanahy masina dia zany no anisany mampitombo finoanao zany no anisany matokanao mahery tsy manatahotra tsy manana ia halleloia halleloia ame ohatra gay hitanareo zao samy nanompoan'Andriamanitra ihany na samy nanompoan'Andriamanitra Elisa sy ilay zatoviny atao hoe Geazy Andriamanitra mitovy no Andriamanitra tompon'izy ireo fa izao tsy nitovy ny fiainan'izy ireo Elisa nanana finoana an'Andriamanitra ary fatokina an'Andriamanitra lay zatovo Geazy no anarany zero tena zero pokaty tanteraka andresaka finoana sy fatokina an'Andriamanitra be dia be nge vavaka tahaka izany samy ety daholo ny olona fa misy manana finoana misy tsy manana finoana dia rehefa arana ny tantara ao anaty Baiboly ity dia zao ny fototra natonga azy roa lahy tsy nitovy
Elisa efa nandray ny fanay masina ary tsy vitany hoe nandray fotsiny fa ny anjarandroa tamin'ny fanahiny Eli no nomena azy. Ny anjarandroa tamin'ny fanahiny Eli nomena azy. Normal be raha ohatra ka tao amin'ny finoana ka rehefa nandalo ady izy roa lahy tsy mba nitebiteby, tsy mba natahotra i Elisa fa ny finoana tao aminy dia hoe lehibe ny Andriamanitra ay raha oharina amin'ireo. Lehibe ny Andriamanitra ay raha oharina amin'ireto olana zay atsenay reto, tsisy tokony atahorana. Fa ilay zatovo Giazy no anarany tsy nitsatra nitebiteby, na dia efa nampahireza na dia mbola nitebiteby, taminy tsy misy Andriamanitra, tsy azo akina Andriamanitra. Mety ehatra amin'ny azo boboka raha mety ehatra amin'ilay io, tsy azo akinana io, tsy azo aterana io, tsy nandaitra ny fampahirezana satria izy tsy mbola nandray ny fanay masina. Tahaka izany koa ny tantarany Davida sy Saoly mpanjakan'ny Israely, samy nanompo an'Andriamanitra izy roa lahy. Andriamanitra mitovy no tompon'izy roa lahy, fa tsy hoe ny an'iray hafa ny an'iray hafa. Fa inona ny tranga? I Davida tsy mba nanatahotra raha nahita ny Goliata. Marina fa maso nahita ny olona rehetra hoe lava be Goliata, vaventy be Goliata, ary fomba ny fitaovam-piadiany Goliata, ary na feo Goliata ary dia tena mirondrona, dobodoboka, manoatra an'ireny feo misy haut-parleur misy bafla be reny. Fa tsy natahotra izy, tsy natahotra Davida. Satria nahoana? Satria tahorinany nansorany Samuela azy ho mpanjaka dia nilatsaka tamin'ny Davida ny fanahin'i Jehova. Zay ny voasoratra, nilatsaka tamin'ny Davida ny fanan'Andriamanitra. Ary zay fanay masina nilatsaka zay nametraka finoana be tao anatin'ny tao. Fa i Saoly kosa, Saoly efa nandray fanay masina nge Saoly teo aloha efa nanana fanay masina nge izy zay nge natonga Saoly naminany zay mivoalaza amin'ny Baiboly. Rehefa nandray fanay masina Saoly dia naminany ihany koa izy. Fa indrisy niala tamin'ilay fanay masina taty aoriana, nandao azy ny fanay masina taty aoriana. Tsy teniteny foana nge reny teny ataon'ny olona sasany reny hoe efa nialan'ny fanay masina iny, zay mahatonga toetra tahaka an'iny. Tena miala tokoa ny fanay masina. Ka rehefa niala ny fanay masina ka na dia ireo zava-magaga tany aloha nasehoan'Andriamanitra ny Saoly azy dia ohatrany hoe tsy nisy zany, ohatrany hoe olo zany, ohatrany hoe anganoangano zany. Fa dia raiky tahotra izy raha vao nahita ny Goliata. Nivadim-po izy raha vao nahita ny Goliata. Ary raha nisy lalana nafany nandositra dia nandeha nandositra izy teo anoloan'ny fahitana Goliata. No zany tsika rehetra fiangonana toka eto 2021 mila mandray ny fanay masina ianao. Zay ny atokanao hanana finoana, matokanao hanana fatokina an'Andriamanitra. Zay ny atokan'ireny tsodrano nataona reny ho tanteraka aminareo, atokan'ireny teny efa navotsitra reny ho tanteraka aminareo, atokan'ny tefikasano anaty Baiboly ity ho tanteraka eo aminareo. Ry havana malala, andao hivavaka tsika. Ny atsika atao moa zany zao androany dia hoe hivavaka angataka amin'ny fanay masina. Le famonjena fiaraha-miangona dia isizaonao rehefa avy eo zany amin'ny 12 misy fotoam-pivavahana fandrony, na amin'ny 2 misy fotoam-pivavahana fandrony dia isizaonao iny. Resaka sy Andriamanitra iny na fiaranao sy Andriamanitra iny fa vita ny fampahirezana nampahirezako anareo. Fa amin'izao tsika miaraka izao ny atsika atao dia angataka mba hilatsaka fanay masina, mba hidina amintsika fanay masina, mba mianao antsika fanay masina. Amen na? Ka andao tsika rehetra hiaraka andohalika hivavaka mba angataka zay fanay masina zay, hilatsaka amintsika mianao antsika. Tena asehoany ny etaetanao, ary asehoany le etaeta, le etaeta nge tsy hoe bitibitika moramora vavaka nakapoe ao fotsiny. Fa mila misokabava tena mampiseho etaeta, antsoy aho i Andriamanitra. Ahoana atao miantso an'Andriamanitra? Mikombom-bava ve? Mila misokabava, mila misokabava. Fa hafa indray le hoe vavaka mangina,
vavaka aompo ataonao any tokantranonao any any amin'ny toerana tsy afanao vavaka be tsy afanao vavaka mafy hafa iny fa ny androany afaka mivavaka mafy be mihitsy isika tahaka izay fa nataondreo apôstôly sy ireo vehivavy ekipan'izy ireo taorina ny karaha Jesosy tany an-danitra andao tsika rehetra hiaraka hivavaka daholo ary mivavaka angataka fanahy masintsika samy mivavaka daholo tompoko sokafa ny vavanao ary mitenena mampiseho etaeta mitenena ary mampiseho etaeta mitenena ary mampiseho etaeta samy mivavaka sokafa ny vavanao samy mivavaka isika ho anareo vaovao tonga eto asa tao masadaikatra zao fiarana mivavaka tantiarantsika izao asa tao masadaikatra fa samy manokatra vavany samy mivavaka izy samy manokatra vavany samy mivavaka izy samy mandoalika samy mivavaka daholo tsika rehetra raisy ny fanahy masina raisy ny fanahy masina raisy ny fanahy masina sokafa ny vavanao sokafa ny vavantsika rehetra tompoko asandrato ny tananao eo mpanaovana vavaka asandrato mihitsy ny tananao dia asandrato ny feonao aza mindrotsolotra fotsiny fahasoavana ho antsika ty 2021 ity ty androandroany ahafahantsika miaraka mandoalika ity samy mivavaka araka izao fanentanana sy famporosiana ataoko anareo zao samy mivavaka izy samy mivavaka hiteny aminao mifanahy masina zao ampaheranao mpivavahana izy dia zay no anisany mampitombo filonao androany ka dia hiavaka tokoa ny fiainanao amty taona ity 2021 ary raha mahatsapateny anao fa misy devoly manengelany saina sy ny eritreritra ao roa izy azavy mandeha izy toero izy roa izy azavy mandeha toero amin'ny anaran'i Jesosy roa amin'ny anaran'i Jesosy
aoka vavaka amin'ny fontsika mantolo isika eto fanatren'Andriamanitra te hitondra zava-tsoa lehibe ho antsika Andriamanitra amin'izao taona 2024 izao sitrak'Andriamanitra ny andray an-tanana antsika tahaka izay fa nataony tamin'ny Josoasy sy Israely nanoloana mandanjeriko mba ho voavonjy izy ireo ka ho tokasoma tsara any amin'ilay tany tondraka ronosy tantely dia tahaka izany ihany koa sitrak'Andriamanitra ny andray an-tanana antsika amin'ity taona 2024 ity ka ho tanteraka amintsika nitsodrano izay efa nataony mpanompon'Andriamanitra sy ireo teny maro efa navotsitray sitrak'Andriamanitra ny aneo zava-makako fiainantsika ka raisy fanahy masina mba hitombomon'ny filonao mamelona amin'ny fanantenanao Alleluia Alleluia tera laza satra atolotro anao Alleluia oh Alleluia Alleluia oh Alleluia Alleluia tera laza sautra mitsakana amin'ny toera misy anareo ianareo mitsakana daholo Alleluia oh ray malala ray malala atsakana ny tananao a atulucho ana malala Jesus tumpo Jesus tumpo Jesus tumpo Jesus tumpo terra laza saucha atulucho ana Jesus tumpo fanai masna fanai masino fanai masna fanai masino terra laza saucha atuluncho ana fanai masino oh Alleluia Alleluia oh Alleluia Alleluia terra laza saucha atulucho ana Alleluia oh Alleluia makatoeratsika any filazana apelako amintsika tena vavatsara foana ianareo a dia zay moa le fampiarizana teo tany aloha hoe mandrisy ty taona ity mila mivavaka foantsika dia ao anatin'ny fotoana ivavahanao io a dia aoka angataka hatrany ny fahafianoana fanahy masina ianao amen na fa ny tompo tena tsara ho asehon'Andriamanitra tokoa fa ho avany ianao amin'ny taona ity aseho teka andray mandeha farazay mafy be Alleluia dia filazana manaraka ho anareo izay mpianatra mpiofana atao amin'ny sekoly biblika taona 2019-2020 voaterina jana tamin'ny taona 2020 teo le izy dia miverina tongavy ianareo amin'ny sabotsy zao amin'ny fitora sasany fa izy dinidinika
iarahantsika manao etsika mamarana nio sekoly fifanana io fampifanana nomenantsika io zany sy mitsodrano anareo a amin'ny taona raiky amby valopolo raiky amby roapolo amby roa arivo ity ka zay zany no filazana apetraka amintsika rehetra ka dia mirary soa mirary fahasoavana ho antsika rehetra tompoko lay tsodrano zay tsofanay rano anareo moa tamin'ny le 3 raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herandroany ho imprimentsika izy dia afaka manatona anirinareo a mividy an'le izy dimanjato eo zany satria pazy anakoroa le izy a dia any zany nareo a no maka azy zay zany no filazana lehibe zay apetrako amintsika fiangonana fa anokana fotoana anaovana vavaka indray tsika zany zao fifonana ho an'ny fiangonana efa heninareo moa fa tonga eto Madagasikara indray zany ny lay retina Covid-19 efa misy ny efa tafiditra ny akamaroa moa zany mbola ny andalana any amin'ny ranomasimbe ny andehanana any amin'ny canal de Mozambique any zareo miazakazaka ho any Madagasikara tsika eo Madagasikara fa izao ivavaka tsika satria tsy misy maresany io nge manatsaina nge ny vazaha manampaisana nge ny vazaha sa tsika mihevitra fa ambany be mifahaizany vazaha raha oharina fahaizantsika malagasy tena manampaizany zareo ary manatsaina fa dia tsy resiny mihitsy le izy tsy hitany mihitsy aiza ny lalako mbana fa dia miandry zay fiafarany tantara tsy misy maresy azy io ny vavaka avy aty amintsika kristianina no antoka anankiray maresy azy io amen ny fanjakana hiasa arak'izay azony atao zay matoka azy mampirisika hoe manao kasibosy daholo ony e dia tsika atao am-piangonana manao daholo ho any autorité septatia fotoana ngamany no tsanao mba ahafahana mandrindra tsara ilay fotoam-pivavahana fa tsika manao eny an-dalana rehefa mirava manao ianao zay ny azo fanjakana roso fa ny vavaka tena azo antoka hoe masaka an'io ka ivavaka ho an'ny mpinotsika mba ho tanteraka salamy 91 a tsisy aretina anakaiky an'laintsika tsisy aretina anakaiky an'laintsika mba amindran'Andriamanitra fotsika ka voaro amin'ny aretina ary vavaka tsika ho an'ny Madagasikara ho an'ny firene malagasy mba amindra fo Andriamanitra ka reo aretina efa tafiditra eto a ho le volony amin'ny anaran'i Jesosy ary reo zay mpandehana miazakazaka reo zay ny mpandehana miazakazaka ho amin'ny Madagasikara ho amin'ny Madagasikara ho amin'ny Madagasikara tonga dia ataontsika stop tsy tafiditra eto amin'ny tanànanay eto firenena nareo amin'ny anaran'i Jesosy mieto levona zay mikasahiditra foana ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra finoana no anambarako fa azon'Andriamanitra tanterahany zany dia andao tsika hitsangana dia hivavaka arak'izay nambarako izay mihitsy azy samy mamoaka feo tena faran'izay mafy hivavaka ho an'ny fiangonana tsy andeharana aretina mba tsisy na dia olona ray raha ato amin'ity fiangonana ty arary vavaka tsika ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy a mba amindran'Andriamanitra fo ka azo famelan-keloka ary ho le vonona amin'ny anaran'i Jesosy reo retina zay efa tonga teto tsy haiko firandro ny dirana firy volana dia ireo zay mpandehanana sakana stop amin'ny anaran'i Jesosy vavaka ataontsika rehetra halleluia 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 misaotra anao Andriamanitra izahay misaotra anao Andriamanitra izahay mideranao lay tsy to lay mahay zavatra rehetra izahay halleluia amen 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 halleluia mamindrafo amin'ny fiangonana ianao mba tsisy andeharana aretina ty fiangonana ity ho tanteraka salamy 91 tsy misy aretina manakaiky an'lainay ho foana ny arety mandrikana tsy mavoanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluia mamindrafo amin'ny Madagasikara sy malagasy eo aminy ianao mamindrafo halleluia 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 amen 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 amen
mamindrafo ianao ary mandidy ianao ao rehefa naratsy mpitondra aretina covid-19 migaly eto amin'ny firenenay ary na inona karazana raha ankehitriny migaly eto Madagasikara voananay ny fisiny aretina eto Madagasikara sakananay zay mbola mikasa ho avy stop amin'ny anaran'i Jesosy tsy tafiditra eto Madagasikara ny vavaka ataonay no maresosika ny devoly mpitondra aretina covid-19 halleluia 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 misaotra Andriamanitro misaotra afafondran Jesosy ho famelan-keloka sy ho famonjenanay malona ny arety mandringana afafondran Jesosy ho fiarovananay sy ho fandresena halleluia halleluia misaotra tompo misaotra 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 mideranao Andriamanitro fa lehibe ianao atsaka ny tananao asandrato avy dia avo le izy amin'ny fo matolona fa tsika zany iry zany fa lehibe ianao mideranao Jesosy magaga ianao halleluia Jesosy tompo magaga ianao mideranao fanahy masina mahery ianao mahery ianao mahery ianao misaotra Andriamanitro fampandresy so fiangonan'izao malona ny zavatra ratsy rehetra tafidrona ty zany le zavatra ratsy covid-19 ary ho avoakanao mpandresy izay voakanao mpandresy Madagasikara ka dia misaotra Andriamanitra omena voninahitra anao anio ampitso ary mandrakizay amen dia filazana farany tsika moa zany zao tsy manana olona tsy afaka manao batisa rody be takany teo lotsony no le toerana zay fa nifefen'ny olona le amoron-drano kopa le malalaka be iny fa sinaka zany ziny dia noho zany ny batisan-drano atsika tanterahana fa sainga tsy olona be dehibe fa olona voafetra hoe 20, 30 na 40 miaraka zay fanakaviana vitsivitsy eo mba tsy ho be dehibe zany tsika satria terikely koa le toerana afana manao batisantsika dia ho anareo zany par groupe ho anareo zay mangety dia any misotra anarana dia manantona pasteur Armand na pasteur Claude na pasteur Lalaine reo zany tompony andraikitra karakara ny batisa io efa maromaro no vita batisa tato ato tamin'ity janvier ty tamin'ity taona ity tamin'ny faraparany taona fa anareo zay mbola tavela tsy nandre filazana dia zay zany par groupe anareo misotra anarana dia any no afatanareo rovina batisa io amin'ny faran'ny volana zao misy
misy ao faravolana zao fa tsy haiko ny efa feno ny toerana na tsy mbola feno zay zany isika izy batisa foana zany tsy mijanona mandra-pavita ny batisa ny olona rehetra zay zany filazana tsofina rano samy tenin'Andriamanitra tsika rehetra dia safady ho anareo zay mila fanafana manokana délivrance zany dia makare am'le trano ary akaiky ambanin'ny sekoly Alahady any zany ianareo no raisina any ny vavaka no atao miravo zany tsika tompoko